dia mbola tsy mifarana aza ny taom-pianarana ho an'ireo sekoly sasantsasany tsy vitsy ihany koa no efa nanokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao amin'izany sekoly izany ho fitsinjovana indray aman-dren'ny mpianatra ny tena tanjona ao anatin'izany. Hatramin'ny volana May teo no nisokatra ny fisoratana anarana teo anivon'ity sekoly tsy miankina iray eto Tsimbazaza ity. Raha toa ka omaly no namarana ny taom-pianarana ireo kilonga ao amin'ny sokajy fanabeazana fototra voalohany sy ireo amin'ny kilasy anelanelany. Izany moa no natao dia noho ny fahatsapana fa maro ireo ray aman-dreny no misafidy ny hanao fisoratana anarana mialoha. Noho ny fahatsapana fa mbola misy fiantraikany fahefa-mividin'ny olona ny krizy dia tsy mbola nampiakatra nanana fampisondrotana saram-pianarana ny ankamaroan'ireo sekoly tsy miankina ary isiny amin'izany ity sekoly tsy miankina iray ity. Misy ray aman-dreny misafidy mihitsy na ny inscription sy collage mianton'izay satria mbola eo koa ilay fitaovam-pianarana kojakoja fitaovam-pianarana eo ny akanjon'ilay zaza aleo ny alefany aloha efa mitsinjara izy zany ao tokantrano mandeha inscription tsika dia mandeha collage dia fitaovam-pianarana. Ty fidirana vaovao ty hita moa tsika fa mbola ao anatin'ny fahasairana natanteraka amin'ny firenena ao anaty krizy dia mba mitsindro an'izany koa izay aty amin'ny sekoly tsy miankina dia tamin'ity zany ny ataonay manokana mihitsy fa aloha dia sary tsy nampiakatra ny saram-pianarana zay no tsy nampiakatra koa ny sara fisoratana anaranay mitsindro an'ilay ray aman-dreny tanteraka. Ireo ankizy anomana fanadina mpanjakana BEPC sy baccalauréat dia mbola ao anatin'ny famairana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fotoana fahatelo sy ny kilasy tanrano no ilay zao mbola mitony ny exercice ny subjectif ny fianao ataon'ny ankizy amin'izao fotoana dia ilay mampiavaka anay ny fanadinana lesona amin'izao fotoana koa no manatona milotsaka mihitsy ny mpampianatra manatona lesona amin'izareo. Ny kilasy famarana any amin'ny vaka moa ny misy ny anay dia vacance dia ny manala BPC 3 jours avant BPC Amin'ny fahavalon'ny volana oktobra avy izao no fidirana ao amin'ny taom-pianarana 4 sy 12 an'ity sekoly ity amin'ireo toerana enina misy azy dia eto Tsimbazaza, Ambohitrarahaba, Andoharanofotsy, Anjanahary, Andravoahangy ary Anosy Patrana.